miaraba antsika rehetra isa-tokantrano izahay eto amin'ny fandaharana valajavaboary Tsimbazaza amin'izao anio izao ary mbola tsy tary izahay raha miarabanareo nahatratra ny taona 2022 dia engany ka ny taona hitondra fahombiazana, hitondra fahalalana indrindrandrindra ho antsika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana koa manaraha finaritra tompokilahy, manaraha finaritra tompokovavy. Anisan'ny vaindohan-draharaha parka Tsimbazaza ny fikajiana sy fiarovana ny tontolo iainana ka ankoatra ny fandraisana tanàna fikarakarana sy fikolokoloana ireo biby sy zavamaniry tehirizina ato amin'ny sahan'ny valan-javaboary Tsimbazaza dia manentana sy manabe ny olona ihany koa izy mba hanaja ny tontolo iainana ka ny departementan'ny fanabeazana amin'ny fikajiana ny tontolo iainana na éducation à la conservation environnementale no misahana izany ato. Maro arak'izany ireo hetsika izay ataon'izy ireo mba hatotosa izany. Tsy izany ihany anefa fa mampafantatra ireo vakoka sy kolontsaina malagasy koa ny parka amin'ny alalan'ny mozea. Araka ny efa nampahafantarina antsika dia mizara roa ny vakoka hita ato. Dia ny vakoka momba ny zavamananaina na collection d'histoire naturelle sy ny vakoka fomba na collection ethnographique. Fa anio dia ny vakoka fomba malagasy no velabelarintsika misimisy kokoa ka singanina manokana amin'izany ny moara. Ny moara moa zany raha araka ny rako-bolana malagasy dia ody anaty tandroka izy io. Dia izy zany dia anisan'ny fitaovana anankiray ny fandraisan'ny malagasy tamin'Andriamanitra Andriananahary zany. Satria na dia hoe mbola tsy niditra teto Madagasikara ary zany ireo karazana mpivavahana maro samihafa dia efa nanana an'io Andriamanitra io ny malagasy taloha. Dia ny faritra tena hoe ahitana betsaka ny mpampiasa moara moa zany dia amin'iny faritra atsimo atsinanana iny sy avaratra andrefana na dia hoe ahitana olona maro samihafa ihany ary mampiasa eraky ny faritra. Dia ny toerana nametrahana azy indray zany tao an-tokantrano dia amin'ny lafiny atsinanana izany satria zany teo amin'ny fitoerana io no anisan'ny fametrahana malagasy ny zava-masina rehetra. Tafiditra ao zany ireo karazana ody dia eo koa ny sampila ankoatra ny moara zany. Manan-danja eo amin'ny taolo malagasy tokoa ny moara satria amin'ny alalany no ahafahany mifandray amin'Andriamanitra Andriananahary sy hifanakakaizana kokoa amin'ny razana mba angataham-pitahiana sy fahasoavana. Nefa noho ny fiovana sy ny fahasamihafana eo amin'ny fiarahamonina dia tsy voatery izany ihany no afaka ampiasana ny moara. Fa misy ihany koa ireo izay mampiasa azy io mba hisoparana na hanaovana ratsy olona ohatra. Maro ireo endrika mety ahitana amin'ny moara koa andeha fantarintsika ireo karazan'izay mety izy sy ny fipetraim-bonany. Ny moara moa dia ody avangongo anaty tandroka, na tandrokomby io, na tandrokosy io, na ihany koa atao anaty nifin-dambo, na ihany koa atao ao anaty hazo miendrika ho tandrokomby, na ihany koa atao anaty vatakely vita avy amin'ny hazo. Hazo sokajiana miaraka amin'ireo ihany koa ny ody voatotoy amin'ny alalan'ny tady. Ny fifangaroana na ny fanakambanana ny ody io anatin'io tandroka io moa zany dia mba hivangongon'ny ody rehetrarehetra ary ihany koa hivondronan'ny asin'ny ody tsirairay. Dia rehefa tafavondrona ny asin'ny ody tsirairay dia izay vao tafapetraka hoe moara. Izay zany feno mahafepetra'le moara anazy. Tsy azo adino ihany koa zany fa tsy voatery ho tandrokomby ny moara na ho tandrokosy na ho zavatra vita amin'ny hazo fa mety ho kitapo ihany koa. Ohatra amin'izany zao ity kitapo anankiray ity ato daholo avangongo ato zany le karazana ody maromaro dia io kitapo io ihany koa zany sy le zavatra rehetra ao anatiny dia azo sokajiana ho isan'ny moara ihany koa. Na eo aza nefa ireo fepetra tokony fenona sy arahina mamoara azy dia tsy voatery hitovy avokoa ireo ody izay atambatra sy afangaro mba hanome moara fa
mety hiovy izany araka ny tanjona sy ny zava-kendren'ny mpampiasa azy. Miravaka toy vakana izy zany ary misy kofehy maromaro efa vita rary dia mifampidipiditra ireo kofehy maromaro ireo. Dia anisan'ny vakana amin'izany zao ohatra raha hiresaka vakana anankiray zao tsika ohatra hoe ny tsy ambanin-da izay mampiasa ny vakana io miaraka amin'ny moara zany dia tsy ho resin-drafy amin'ny asa rehetra ataony amin'ny fanatanterahana ny asany moa mazava ho azy ary amin'ny hazakazaka makany amin'ny voninahitra ny laza ny arena zany rehetra zany ampiasana ny moara avokoa. Ao anatin'ny moara ihany koa nefa misy ny atao hoe fiambonina. Io fiambonina io dia vita amin'ny tapakazo maromaro karazany ary ireo tapakazo maromaro karazany ireo zany dia miisa 7. Anisan'izany zao ohatra hoe ny hazo maro tena. Io hazo maro tena io dia hazo lehibe anankiray feno tsilo maranitra sy mirandrany hany ka mahakivy an'ireo olona manatona azy. Dia ireo karazana hazo 7 karazana ireo zany hikikisana kely avokoa ary araraka ao anatin'ny lemoara dia avy eo ho ampiasaina zany iny zavatra iny. Misy akora anankiray izay koa zao atsofoka ao anatin'ny tandroka ohatra hoe ny hazombavy. Ny hazombavy indray zao ohatra hoe ny aviavy izay manana fakateny hoe avy izay midika hoe tonga dia mba ho tonga any amin'ny lehilahy zany manao ody fity zany le zavatra ho ataony dia hitsitsihany an'ilay vehivavy dia atsofony ao anatin'ilay moara koa io karazana hazo ray io antsoina hoe hazombavy io. Misy ihany koa ohatra ny hazon-drano. Anisany amin'izany zao ohatra hoe raha hiresaka antsika zao zozoro dia misy karazana zozoro anankiray antsoina hoe vika. Raha miteny moa zany tsika hoe vika ka raha tohizina kely asitsika tovona antsika moa zany hoe asitsika hoe mi dia lasa hoe mivika izay midika an'izay hoe miborioka dia ampiasaina ihany koa zany io amin'ny fahavalo mba hahatonga ny balana basy makany aminao izay mampiasa an'ilay moara zany hiborioka fa tsy tonga any amin'ilay zavatra ho kendrena. Zay zany dia zay zany ny moara. Arak'izany dia samy manana ny asany sy ny asany moara tsirairay kanefa kosa dia misy ny ikambanany sy iraisany ary hitovizan'ny moara rehetra amin'ny fampiasana azy. Ny ampiasana ny moara dia ampiasaina izy hiantsoana zanahary, ampiasaina izy hifanakaikezana kokoa amin'ny razana, ampiasaina izy ho fiarovana. Dia araka ny efa voalaza teo ambony ohatra zao akamoara anankiray zao tsika amin'ny reto izay hita eto reto ohatra hoe ity anankiray ity raha tsikarintsika zao fa misy hety lehibe ato anatin'ny moara. Io zany le hoe fanapahana hoe raha misy zavatra mieritreritra ho sakana zany ho ataon'olona aminao satria amin'ilay moara fiarovana azy dia ho tapahan'io hety io zany izay sakasakana rehetra. Ankehitriny dia mihavitsy ireo malagasy no mahalala sy mampiasa moara indrindra ho amin'ny mponina andrenivohitra hany ka betsaka ny tsy mahalala izany. Tsy nataon'ny Mozemy Parka Tsimbazaza Ambaninjavatra ary ny fampahafantarana izany kolontsaina izany amin'ireo mpitsidika. Maro tokoa ireo karazana moara hita sy voatahiry ato amin'ity fitehirizam-bakoka ity ary noezaina ny mikolokolo sy mikarakara azy ireo mba tsy ho simba ka ho hitan'ny taranaka faramandimby. Ny vakoka moa dia harem-pirenena izy tony ka izay harem-pirenena azy zay zany no manana ny lanja bebe kokoa zany eto amin'ny firenentsika. Ka ny anjara asana eto amin'ny musée zany dia miaro sy mitahiry ny vakoka mba tonga azy zany ho ahitra ela be zany mba ho hitan'ny taranaka faramandimby. Dia eto zany dia ny mombamomba ny fiarovana sy ny fikarakarana zany no jerentsika. Dia ny fiarovana voalohany zany dia tsy maintsy mampiasa vitrine zany zay mba hiarovana amin'ny vovoka sy ny amandona ary koa zany miaro ireo mpitsidika na visiteur zany mba hiarovana amin'ilay misy mikitikitika eo amin'ilay fanadiovana vakoka. Dia ny vakoka kely ohatritoy zany dia pinceau ny ampiasaina fa eo amin'ilay collection na vakoka lehibe zany dia mampiasa aspirateur zay. Fikarakarana faharoa indray zany dia mampiasa amin'ny alalan'ny fanafody zay
ny anarany hoe naftalinina zany. Io naftalinina ray zany a irovanay amin'ny bibikely sy ny champignon zay mety hoe ininana an'le vakoka zany. Dia izy tony zany a rehefa itsaky zay lany dia soloina. Dia ny tsy hoe miaro zany na mitahiry an'ireo vaky reo ihany zany ny asany eto amin'ny musée, fa manazava sy mampafantatra ny olona zany a ny vakoka misy atao aminay, momba ny tantarany sy ny mombamomba anazy ho amin'ireo mpitsidika na teratany vahiny na malagasy. Amin'ny ankapobeny ary dia izay no mikasika moara. Mbola maro anefa ireo vakoka izay hita ato amin'ny musée Tsimbazaza no tsara ho fantatsika, indrindra fa ireo mpianatra. Koa manentana antsika ary hitsidika aty an-toerana mba ahazoantsika fahalalana misimisy kokoa mikasika izany. Izay ara ny fandaharantsika tamin'ity anio ity, ary nananteny izahay fa mahafantatra ianareo fa manana ny kolontsaina maha-izy azy ny malagasy tamin'ny alalan'iny fandaharana iny. Ka raha te izaha izany ianareo dia atao amin'ny musée Tsimbazaza no afaka ahitantsika an'ireny fanazavana ny kolontsaina maha-malagasy ireny. Ka mananteny izahay fa iaonety indray tsika amin'ny fandaharana tahaka ny amin'ny androany, dia mametraka ny veloma finaritra tompolahy, mandra-piona tompom-bavy.